Mivavaka sika tompoko, midera sy mankalaza ny agnaranao zahay Jesosy eo, fa ianao tokoa ny manome ny alahady vaovao, zay alahady fisaharana, sy andro fito anatin'ny herinandro ihany, fa andro pahasoavana tokoa, zay nandraisanay fisaharana. Ny tena fisaharana dia ny fisangananao tamin'ny maty. Ny tena fisaharana dia ny fahafatesanao koa, ka nandravanao ny hevitry ny fisarahana, nahavitanao ny fanavotana mandrakizay, zay manan-kery mandrakizay. Sidimbasana ianao, mpisorona mandrakizay tokoa. Ndreto zahay Tompo, manatona anao eto zahay, sy manana zavatra hoentina ho anao zahay Tompo, fa mila mandray zavatra avy aminao kosa, mila mandray ny fahasoavana zahay, mila mandray ny teninao zahay, mila mandray ny asanao zahay. Faly zahay fa efa nandray ny teninao teto, efa nandray ny fahasoavana be teto zahay, sy mba hita maso ny fahalebiazana, fa ny fona izay nandray azy dia mahita fiadanana sy fialofana tokoa. Ambino ny tsirairay zay tonga eto, da io koa zay mbola sy tonga kanefa manapikasana mba ho avy. Ka io ny teninao Tompo zay faniranasinay teto, dia ta io koa zay mbola hoentinay eto amizao. Mitenena aminay Tompo, fa mihainy zay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
avelanareo petraky ve aho tompoko zay ngamba satria sy tsoroteny moa toika. Ny anjara toeran'ny salamo sy ny tononkira-panahy eo amin'ny fiangonana Israely sy ny fiangonana kristiana ankehitriny. Rehefa mibanjina ny fiangonana isika eto, fiangonana Israely zany sy ny fiangonana kristiana, dia ambara fa sady sihanao tantaran'ny Israely isika no sihanao koa tantaran'ny fiangonana. Fa izay atao sika kosa dia ny atao hoe fanimpom-pivavahana. Io no hidira sika fanimpom-pivavahana zay foibeny fiainam-piangonana na fiainana ara-piangonana, na dia sy fanimpom-pivavahana fosiny aza no atao hoe raha-piangonana. Zany moa dia fa sy fosiny aloha, fa dia mba fomba fiteny moa tompoko, ka dia mifona indrindra amin'izany kileman'ny fiteny zany. Araka izany dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe sehatra pratika no misy asika zao. Fa ny sehatra pratika na antsoina koa hoe sehatra pastoraly dia manondro ny raharaha zay sahan'ny fiangonana amin'ny ankehitriny zao. Raha ohatra ka ny fiangonana tamin'ny lasany izy resika dia taran'ny fiangonana zay, tantaran'ny fiangonana zany zay sy hidirasika moa. Fa amin'izao kosa dia ny ataon'ny fiangonana ankehitriny no jeresika. Ireto avy ary raha lazaina ankapobeny ny raha-piangonana dia izay ataony amin'ny ankehitriny zany. Voalohany zany, raha ataoko hoe voalohany, dia ny voalohany sy ny faharoa sy fahatelo sy filaharana, fa tonononiko fosiny tahaka an'izay. Voalohany dia ny atao hoe liturgia na ny fanimpom-pivavahana. Sy asiako fanazavana tompoko fa tononiko ihany. Faharoa dia ny atao hoe martoria na ny fizoroako vavolombelona. Fahatelo ny diakonia na ny fanompoanany namana, indrindra izay trapahasahiranana ao anatin'ny fotoana voafetra na mety maharitra kokoa. Ary ny fahefatra ny koinonia na ny fiombonana maharay-tapo ao amin'ny fiangonana na ao amin'ny Jesosy. Ireo sehatra asa efatra reo no mahafaoka ny atao hoe pastoral na ny pratika eo amin'ny fiangonana. Ka ny foibeny zany rehetra izany dia ny fanimpom-pivavahana na ny liturgia. Ny fanimpom-pivavahana dia sy izay atao amin'ny alahady ihany akory, fa tena izy ihany koa ny fanimpom-pivavahana ataony isa-tokantrano amin'ny hariva na amin'ny maraina. Amin'ny maraina vao mifoha zany na amin'ny hariva alohan'ny fatoriana. Ary isaky ny hisakafo ihany koa dia manao fanimpom-pivavahana ny isam-pianakaviana, zay miangona manodidina ny latabatra fisakafoanan'ny mpianakavy. Tena izy ihany koa nefa, zany hoe tena fanimpom-pivavahana koa ny fanimpom-pivavahana ataon'ny fikambanana kristiana na sampana ao amin'ny fiangonana, araka ny fiteny mahazatra sika ataony amin'ny andavanandro, ivelany alahady zany. Tena izy ihany koa nefa izay fanaon'ny fiangonana maro amin'izao fotoana zao dia fivoriam-bavaka, cellule na réunion de prière, zay saiky fanao indray mandeha isan-kerinandro amin'ny harivariva, ataony isa-paritra amin'ny andavanandro zany. Koa dia tanisaisika ihany ireo
sehatra telo zay ivelan'ny fanimpom-pivavahana ireo, fa izay banjintsika manokana dia ny fanimpom-pivavahana, fa ao indrindra no mahazo toerana ny salamo sy tononkira-panahy zay fotsy zavatra dinisika amin'ity fotoana ity tompoko. Eto ary dia sy ataoko hoe fampianarana izy ity, lehibe loatra zany fampianarana zany, tsy mahay mampianatra aho tompoko. To sy sahiko atao hoe lahateny ihany koa aza, fa dia aoka ataosika hoe dinidinika sosotra. Fa alohany idirasika amin'ny vetiny dia mila mitodika kely ihany sika amin'ny andala soratra masina izay nanakinana ity lohateny na lohahevitra anjarasika ity. Izany dia izay voasoratra ao amin'ny epistily nivakina tamintsika teo ihany moa izy, ao amin'ny Kolosianina 3:1-20 manao hoe: aoka ny teny Kristy hitoetra besaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, mihira sy mikaloha ao amin'ny fahasoavana ao amponareo ho an'Andriamanitra. Sy anjarasika loatra moa ny hamakafaka momba izany andiny izany eto, na dia izany aza dia mila ambara ihany fa ny zava-boalohany eto dia ny fihenona. Ikoty zany, ny fihenona zay zava-dehibe eo amin'ny fanimpom-pivavahana, dia ny fihenona ny tenin'Andriamanitra. Ity fihenona ity tena zava-dehibe amin'ny tradisiona israelita sy tradisiona kristianina koa. Ao amin'ny Deutéronome 9 ny misy ilay andalateny omena lohateny hoe mihainoa, zay ny lohateny teny eo, mihainoa na shema, amin'ny hebreo shema, dia hoe mihainoa, ka dia zava-dehibe le fihenona. Kanefa dia ao ihany koa moa ao amin'ny Romanina, ao amin'ny Romanina ao zany, ao amin'ny epistily ao misy ny teny hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny, kanefa ny tena dikany akaikikaiky koa dia avy amin'ny fihainoana, fihainoana toriteny ene zany, fihainoana tenin'Andriamanitra zany. Ka dia tena zava-dehibe tokoa ny fihainoana, mifamatotra ka sy haisarahana amin'izany fihainoana izany ny fampiasana ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy. Koa dia sy mety ny mampifamadika ny toeran'ireo. Voalohany dia fihainoana tenin'Andriamanitra, ary ny faharoa amin'ny teny vazaha moa dia ataony hoe second ho izy. Ny dikany hoe second zany sy hoe secondaire, sy izay second fa sy hoe secondaire. Ny faharoa zany dia ny fivetesana salamo sy tononkira-panahy. Ny faharoa sy azo atao voalohany, ary ny voalohany sy hay atao faharoa. Araka zany dia toy izao no foiben-javatra amin'ny fanimpom-pivavahana rehetra. Voalohany zany dia miteny Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy zanany, miteny amin'ny fiangonana Andriamanitra, miteny amin'ny vahoakany Andriamanitra. Io zany zavatra voalohany io. Faharoa, ny fiangonana zay vahoakan'Andriamanitra ankehitriny dia mihay ny teny Jesosy tompony. Koa ny fiangonana dia sy manome na inona ho an'Andriamanitra aloha, fa izy dia mpandray, recepteur izy, ary noho ny fitarihan'ny fanahy masina azy dia
azafady re toko tsy mahita teny hampiasaiko teny malagasy andikako an'ity raiky tia de mifona toko de zao ny fiangonana zay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra dia manao accusé de réception ny tenin'Andriamanitra zay raisiny, manao accusé de réception ny tenin'Andriamanitra zay raisiny ny fiangonana. Io ny raha fa mahazasy asika ihany rehefa mandasaky taratasy tena ngezabe amin'ny postra tsy tiana ho very dia mandray taratasy misy accusé de réception sika ka nandray anazy de magnapody tapakily anankiray milaza fa voaray ny zavatra sy tena izay moa kanefa de zao ny fiangonana koa dia manao karazana accusé de réception ny tenin'Andriamanitra zay no raisiny ary ny accusé de réception ataony de zao misaotra izy, zay no ataony misaotra izy. Koa dia efa azo ambara sahady fa sokaziny atao hoe accusé de réception ataony fiangonana ny tonim-bavaka sy ny hira zay ataony. Io zany dia manambara fa nandray zavatra izy. Marihina sara nefa fa na dia samy vetesina, samy hiraina, atao vavaka ny salamo sy ny tononkira-panahy voalaza teo. Dia ambara eto fa ny salamo na ny boky ny salamo dia sady boky kira teo amin'ny Israely no bokim-bavaka ihany koa nefa isan'ny soratra masina ihany koa izy io. Raha ny sokazy misy azy no heverina eo amin'ny testameta taloha na ny baibolin'ny Hebreo dia sokazy fahatelo ao no misy azy. Ny sokazy voalohany dia atao hoe lalàna, ny sokazy faharoa dia atao hoe mpaminany, ny sokazy fahatelo dia atao hoe soratra, ka dia isan'ny atao hoe soratra ity atao hoe salamo ity ao amin'ny baiboly. Araka zany dia mila zeresika atao tompomaso ihany ny atao hoe salamo satria tena miavaka be io, sady tenin'Andriamanitra izy no bokim-bavaka izy no boki-kira ihany koa, ka de miavaka amin'izay atao hoe hira zay ataon'ny fiangonana raha atao hoe hira, na vavaka zay ataon'ny fiangonana raha atao hoe vavaka. Ka idirasika vetivety zay sy de tena hoe ivalaparasika be loatra moa, kanefa ilaina ihany mamantatra ny zavatra sasany. Mila jeresika atao tompomaso ihany ny atao hoe salamo teo amin'ny tradisiona jiosy na hebreo na teo amin'ny soratry ny testameta vaovao ihany koa. Fa ny fiangonana kristiana dia nandova zavatra maro teo amin'ny liturzian'ny sinagoga sy ny liturzian'ny tempoly ary ny liturzian'ny fanompoam-pivavahan'ny mpianakaviana jiosy. Reo ny toerana telo zany zay nolovasisika tamin'ny fiangonana jiosy. Nandova sika ny liturzian'ny sinagoga, nandova koa sika tamin'ny liturzian'ny tempoly fahiny zany tamin'ny mbola nisy tempoly, ary dia nandova sika ny liturzian'ny fanompoam-pivavahan'ny mpianakaviana. Ny andro zareo misy an'izany koa manaraka liturzian'ny fanompoam-pivavahan'ny mpianakaviana dia nisy ny raisitsika ihany koa io, ka dia tsy hoe nalahatra hoe ny Israely ihany fa tena zokisika izy amin'ny finoana zany. Araka ny tradisiona jiosy fady tompoko, araka ny tradisiona jiosy izay rehetra noharian'Andriamanitra, izao rehetra noharian'Andriamanitra izao zany dia nataony mba hanandratra hira ho azy zay mpanao azy. Zay zany no fikendren'Andriamanitra lehibe, nataony ny zavatra rehetra agnatin'izay sika olombelo mba hanandratra hira ho azy. Salamo 7:20 agnisany
andrenesasika sopirana azy ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Tao anatin'izany dia nanendry any Adama Andriamanitra mba ho karazana chef de cœur an'izao rehetra zao zay mihira. Samy manana ny feony aby ny zavatra rehetra mihira ho an'Andriamanitra, ka dia ny chef de cœur amin'izay dia Adama. Mampalahelo anefa, mampalahelo fa nanota Adama, lavitra aminota Adama ka niara lavo taminy koa ny zavatra rehetra, niara simba tamin'izany fahalavoana zany ny zavatra rehetra. Ny fona tamin'Andriamanitra nefa ny tenany, tamin'ny fibanjinany ny tantara ho avy, ka dia nokasahany Adama fatratra ny olona anankiray zay hamerina ny fahafahany zao rehetra zao mihira ny voninahitr'Andriamanitra. Andriamanitra moa ny tena mahita azy fa sy tena Adama akory, ka nahitany Davida izy. Zay zany no vokatry ny fitadiavana, nitady olona zay hamerina zao tontolo zao hikalo hihira ho an'Andriamanitra, ka dia nahitany Davida izy. 530 taona tateoriana nefa dia naniraka ny Samuela mpaminany Andriamanitra mba hanositra any Davida ho mpanjaka an'Israely. Tsy dia olona tanteraka na tsy nisy kilema akory Davida, na dia zany aza dia tena ny hainy tenin'ny Tompo ity Davida ity. Tahaka anao ihany izy, be kilema, be sy fahatanterahana, be fahadisoana, fa tena ny haino ny tenin'ny Tompo izy. Ny boky Salamo dia aseho ho karazana gazetinady izy io tamin'ny andron'ny Davida, mitantara ny adiny rasy sy ny sara. Fa ny rasy dia namely nanafika ny Davida nampahory azy andro aman'alina, ka dia ao amin'ny Salamo indrindra no andrenesana ny hira ny taranak'olombelona ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo no ahitasika azy, ao amin'ny Salamo no andrenesasika ny hira ny taranak'olombelona anomezany voninahitra an'Andriamanitra. Ary ny Salamo dia avy amin'ny Davida. Na iza na zovy dia afaka mankalaza an'Andriamanitra izy noho ny favagana sapan'Andriamanitra, sapany tenany nataon'Andriamanitra taminy. Na ny tenako zany na ny tenanao dia samy afaka mankalaza an'Andriamanitra noho ny fahagagan-dehibe zay sapasika nataony tamitsika. Fa ambara kosa fa tena olona maningana sy mitovy amin'ny be sy ny maro no afaka hihira hatrany, na dia voahisakisaka azy, na dia torotoro azy. Tena hafa ny olona tahaka an'izany. Ny maro amintsika dia mangina rehefa torotoro tahaka an'izany, rehefa potipotika tahaka an'izany, rehefa voahisakisaky ny fahasairanana tahaka an'izany dia mangina isika. Misy olombitsy na dia voahisakisaka mafy aza sy torotoro dia mbola mihira ihany. Ao amin'ny tontolon'ny soratra masina dia azo ambara fa tsy nisy olona nihara-pijaliana toa ny Davida, na dia zany aza rehefa misy fisapana mahamay mahazo azy dia sokafany ny molony mba hihira ho an'Andriamanitra izy. Zay no mahafany Davida. Eny, arakaraky ny
anindriana mafy ny tadiny lokanga na ny tadim-baliha no vao maika mampaneno azy fatasika zany. Rehefa sindriana mafy, songoina mafy ny tadiny lokanga sy ny tadiny valiha dia vao maika maneno izy. Dia toy zany Davida, na dia mafy aza ny fanondronan'Andriamanitra ny fony Davida tao anatin'ny fahoriany sy ny alahelony, dia vao maika ny hamafy ny hirany, vao maika ny hakanto ny hirany, vao maika mahatehandre ny hirany Davida. Tsy hafa fa izany no tsy ambaratelon'ny salamo to. Raha manontanytsika inona ny ambaratelon'ny salamo, tsy ambaratelon'ny salamo, dia izany zay nambara teo zany. Fa izay nahasara lazan'ny Davida indrindra dia ny fiekem-pahotany. Noho ny fiekeny tenany, ny fahotany tenany, dia nisy karazana fifohazam-panahy tao amin'ny Israely. Olona maro tokoa no mamorokira kanto noho ny fiderany an'Andriamanitra. Momba ny tenany ihany nefa, momba ny zavatra natrehiny tenany ka dia mideran'Andriamanitra izy. Fa Davida kosa dia mihoatra lavitra noho ny fiainany manokana no zavatra ambarany amin'ny tononkirany. Ireo salamony Davida dia azo ny hafa firenena hiraina ihany koa, azo ny vetesina amin'ny fotoana zay hitrangan zavatra amin'ny fiainany. Noho izany dia azo lazaina fa Davida dia manome hira ho an'izao tontolo zao, mba hazahoany mankalaza ny pahary izao zavatra rehetra zao. Ka dia azo lazaina fa Davida dia manome hira ho vetesy ny olona rehetra amin'izao tontolo zao. Fa araka ny tradisiona jiosiana, ireo reny soratra momba ny anaran'ny Adama, rehefa resika moa ny anaran'ny Adama dia misy reny soratra anankitelo. Ny reny soratra voalohany ao zany dia A, dia ny magnaraky an'izay dia ao zany ny D, dia ny magnaraky an'izay dia ny M. Ny fiantohany anaran'ny Adama zany dia A. Ny fiantohany anaran'ny Davida kosa dia D, ary ny M amin'izany dia Masia na Mesia zany. Izay efa natomboky Adama zany ny dikany dia tohizan'ny Davida, ary zay tena mandavorary azy dia ny Mesia. Tao amin'ny Mesia zay isehorenan'i Davida dia velona indray ny vesiny zao rehetra zao amin'ny fahafenoany ka sy hanapitaperana isony zany. Azo sika kristianina tao ny manohy zany tradisiona izany amin'ny aneketsika an' Jesosy ho ilay Mesia zanaky Davida. Adama farany na Adama vaovao dia izy Jesosy indrindra no andraisan'ny Israely, anavaozan'ny Israely, anavaozan'ny voary manontolo ny hirany. Ka dia ao am' Jesosy isika no mandavorary ny hirany salamo ho tena hirany zao rehetra zao noho ny fanavotan'i Jesosy tompo. Manaraka an'izay dia fantasika fa zavatra roaloha ihany no resika amin'ny salamo sy ny tononkira rehetra. Sisy hafa na salamo zany na fihirana zany araka ny lazany azy eto na tononkira-panahy dia zao zavatra anankiroa no ambarany: fiderana, fitarainana. Rehefa sy zay, rehefa sy ny anankiray dia ny anankiray ho isika. Inona moa ny fiderana? Misy karazana salamo fiderana ao, sy hanam-potoana loatra sika hitanisana azy. Ao ny salamo fiderany tokana, ao ny salamo fiderany maro. Mora fantatra ihany ny salamo fiderana
misy ny teny hoe miderany Jehovah fa sara izy, mandrakizay ny famirampony. Ao ihany koa ny salamo aleloia, salamo fiderana daholo zany. Fa ny maningana kosa dia zao ny salamo zay atao hoe fitarainana. Dia hoy isika ka sy mba misy fiderana an'Andriamanitra avy ao amin'ny fitarainana? Ao indrindra ny tena misy ny fiderana an'Andriamanitra ao amin'ny fitarainana. Ao ny tena miafina sy miharihary ny atao hoe fiderana an'Andriamanitra. Ao amin'ny anatona sika an'Andriamanitra noho ny zava-manahirana, noho ny fanatonana zay ihany dia zany dia efa fiderana an'Andriamanitra sahady. Ka tena tovozina amin'ny fahasahiranana, tovozina amin'izay zavatra manahirana ny fiderana an'Andriamanitra. Fa sy tena tovozina amin'izay mahafalifaly loatra izy, fa tena tamin'izay manahirana sika taloha na ankehitriny, ao no anovoza sika ny tena fiderana an'Andriamanitra. Ka ny hira rehetra, na inona hira raisika, na hira salamo zany, na tononkira-panahy izay azavaisika kely izy avy eo, dia zao ny tena fotony, ny tena mahizy azy ny hira am-piangonana, ny hira salamo, ny vavaka dia fiderana an'Andriamanitra. Io ny tena foibeny, sy misy hira sisy fiderana zany. Dinio sara azy, fa rehefa mamorokira ny famorokira dia azo lazaina fa misy fiderana ihany ao na dia amin'ny fomba miafina azy. Ambara nefa fa sy ao amin'ny boky salamo ihany no misy salamo. Misy salamo hafa koa ivelan'ny boky salamo. Ny boky salamo zany dia misy salamo 500. Sy ireo zany no ataosika hoe salamo rehetra, fa misy salamo ivelan'ny boky salamo. Misy visivisy tany saiko reto tompo. Ao ny hirany Mosesy, azo jerena zany. Ao ny hirany Debora, azo jerena zany. Ao ny hirany Hana, zay renin'ny Samuela mpaminany, azo jerena ihany koa zany. Ao ny hirany Maria, zay fatasika loatra, mankalaza, ny foko mankalaza ny tompo. Zay le tompo? Zay le izy. Hirany Maria zany. Ao ihany koa ny hirany Zakaria. Ahoana ny hirany Zakaria ny fiandohany? Dia ny hoe isaorana ny tompo, Andriamanitry ny Israely, fa nisinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Salamo daholo ane reny ivelan'ny boky salamo. Ireny zany dia tsy tena atao hoe salamo ny filaza azy, fa atao hoe tolokira na tolokira-panahy moa. Tolokira-panahy satria ny fanahin'Andriamanitra no ny asa tamin'ny olona zay nanao azy, tamin'ny olona zay namorona azy, noho ny fihenona ny tenin'Andriamanitra. Ambara ary tompoko fa amin'izao sika dia mila milaza fa ny salamo sy ny tonokira rehetra, anisan'izay ny tonokira-piangonasika dia azo lazaina hoe tonokira-panahy daholo. Ny tonokira-panahy dia zay agnatin'ity koa dia tonokira-panahy daholo zany. Zany hoe sy hitasika amin'ny boky salamo, sy hitasika amin'ny baiboly, nefa azosika jerena ato. Avy aiza nefa ny namoronana azy ity? Sy hoe nisangasangana teny anaty ala ny olona nahita farihy mahafinaritra dia mamorokira, sy hoe azo ny aingam-panahy izy teny atendrim-bohitra teny dia namorokira. Sy tena izay loatra, fa ny antony dia zao sady mahita ny manodidina izy, miaina zay zavatra miainana izy, kanefa ao ihany koa ny tenin'Andriamanitra zay tena loharanony. Ny tena loharanony hira zany dia fihenona tenin'Andriamanitra. Ka dia sy tena misy hira fironona na hira atao raha sy misy fihenona tenin'Andriamanitra. Ka dia tena zava-dehibe mifamatotra ny fihenona sy ny fihirana. Ka dia misy zany famaritana kely, karazana repère zany raisitsika mikasika ny hira. Inona moa ny atao hoe hira? Inona ny asan'ny hira sy ny salamo amin'ny fanompom-pivavahana? Dia zao zany ny filazany azy. Inona reny ny filazako azy fa teny vazaha izy ty, sy haiko loatra ny fitaovana izy io, izy fiasana
dia voatery hataoko amin'ny telo vazaha ihany ty raha olona fa tsy mahay aho koa. Dia zao fiasana izy ty instrument de médiation izy io izy. Ny hira-piangonana rehetra dia instrument de médiation. Ka rehefa milaza médiation dia misy zavatra anankiroa zany. Zay no anaovana médiation. Médiation amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'olombelo. Instrument de médiation anelanela ny tenin'Andriamanitra zay henona sy ny tenin'olombelona zay amoahana azy. Ny hira dia sy tena le soratra masina no adikasika. Kanefa rehefa mihay mihira anao dia henao fa nalana tamin'ny soratra masina zany. Kanefa ny teny ilazasika azy dia ny fiteny andavanandro ihany. Ka dia karazana instrument de médiation ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mampiasa ny hira sika zany, ohatra manao raharaha pitarihana, na manao ansapanahy ihany koa, na manao fitaovam-bavahana an-trano, na manao fitaovam-bavahana andavanandro dia zao sy ny vakiteny mialoha, sy ny vakiteny aoriana no mitondra ny hira fa ny vakiteny ao alohany. Mihay no aloha zany, dia iny fihainona iny no valiana amin'ny hira. Ny hira zany mamaly ny vakiteny ao aloha, mamaly ny tenin'Andriamanitra ao aloha, mamaly ny toriteny ao aloha. Zay izy. Kanefa zao tandremiany, ohatra zany atao hoe ny texte no vakina na nitoriana dia Jesosy zay nandeha ty ambony sambo kely, dia nisofiny rivotra ngaha, dia nivadi-po ny mpianatra ka nanao hoe vonjeo fa maty zahay. Tonga dia avy sika hoe aya ny hira hoe ny sambo kely na ety mitety rano be. Sy de voatery zany, fa zay tena mamaly azy dia fiderana an Jesosy ho ilay mandresy ny fahavalo, ho ilay mampangina ny tabataba, ho ilay mitondra fiadanana. Ka sy voatery izay, mba mila misahirana ihany zany sika mifidy ny hira. Ny hira zany dia mamaly ny teny ao alohany, fa sy hoe manomana loatra ny teny manaraka azy. Marina ihany ny toriteny hoe mba tiako hatao alohan'ny toriteny koa ny hira ty zao, sy diso zany. Kanefa ny tena sara dia zao mifantina ny teny manaraka ny toriteny zay ataony izy. Mifantina ny teny manaraka ny vakiteny zay ataony ny mpamaky teny, ohatra raha atao hoe fanao sika zany. Ka dia tena zava-dehibe amin'izay ny asany titarika eo amin'ny fanompom-pivavahana. Sy asa kely fa tena io zany no iakinany aina anankiray zay tovoziny. Ka dia azo lazaina zany fa raha ohatra ka sy mitovy daholo moa ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Misy tonga dia mazava aminao, misy sy tena mazava loatra, dia zao ny fanao. Raisy ny hira. Raha ohatra ka tena nanomana sara ny pitarika, na dia sy tena renao sara zany vety ny tenina mara na ny vakina na ny toriana, dia zao ao amin'ny hira ny tena andrenesanao ny vetiny. Ao amin'ny salamo ihany koa nandrenesanao ny vetiny soratra masina amanontolo amin'ny baiboly. Ndraindray ianao sy namaky ny boky ny Genesisy, vakio moa ny salamo fahavalo fa ho helinao ao ny Genesisy. Ohatra fotsiny zany tompo. Ka rehefa sy dia tena helinao loatra, sy tena renao sara ny teny, sy hainao ny tena mandray azy, dia zao raiso ao amin'ny hira zany, dia atelemo zany, iaino zany, ivelomo zany. Zay ny hira tompoko. Ny hira dia karazana instrument de médiation anelanelany tenin'Andriamanitra sy ny tenin'olombelona. Ka dia io zany no anjara asan'ny hira amin'ny ankapobeny. Eto am-pamarana anary zany tompoko dia ambara fa ny fitaovam-bavaha sika dia sarobidy izy io satria misy liturgia. Sy hanao liturgia sika eto, sy manam-potoana hanaovana an'izany loatra sika. Na dia zany aza dia zao tena omena lanja lehibe reto manaraka reto zany raha azo atao. Voalohany ny raharahan'ny mpitarika, faharoa ny raharahan'ny mpamaky teny,
ny mpamaky teny dia tena manana ministera ngeza be amin'ny fanimpom-pivavahana, ka dia raha azo atao dia mba sy raisina meka, sy raisina maimaika loatra, fa manjary sarotra ny mamaky ny teny raha ohatra ka atao sambo-dokotra ny olona, sarotra be ny mamaky ny teny, ka dia tena izao no anjara ny mpamaky teny. Ny mpamaky teny dia karazana mpanangana ny maty, tsy tena azo sika ny ilazako azy zany, maizimaizina izy zany, ataoko anaty farangisosona, mpanangana ny maty. Ny maty eo tsy olona nitondroiko hoe maty, fa soratra. Ny soratra masina ane dia soratra ranomainty izy io, soratana tanana na soratana masinina, écriture zany, lettre morte. Ka ny mpamaky teny dia mamelona azy, manangana azy amin'ny maty mba ho lasa teny, ho lasa parole. Manao résurrection zany ny mpamaky teny, manao résurrection ny lettre morte hovana parole vivante. Ka tena zava-dehibe ny asany. Ka raha ohatra ka tsy miomana tsara izy dia aza omena siny izy tompoko, fa dia vakiny amin'izay atratrarany azy ny zavatra, satria izy tsy afaka miala moa. Ka dia hitasika amin'izay mila miomana tsara zay hamaky teny, tena zava-dehibe io. Ka dia reo olona anankiroa reo zany, ny mpitarika sy ny mpamaky teny. Fa ny litorzia dia feno hira samy hafa, ka dia zavatra anankiroa zany no anjara sika zay raisina amin'ny litorzia, fitaovana izy io anelanelan'ny tenin'Andriamanitra sy ny tenan'ny olombelona. Fa ny litorzia kosa dia io no mampita. Taloha zany tsy raha mba nanana baiboly ny olona, sarotra ny vidy baiboly, ny manan-karena ny nahazo azy, ary iza moa ny manan-karena tena nahazo azy, fa ny fiangonana ny nanana, ny moanina ny nanana azy. Ny be sy ny maro zany tsy mitondra ninninina fa dia mihaino, ka rehefa sisy boky vakiana dia ahoana? Ny litorzia no manambara ny tenin'Andriamanitra. Misy andiny soratra masina maro be any amin'ny litorzia any, dia mihaino ny olona dia mahay sy anjery azy. Mandraka kehitriny zany dia mila mihaino ihany koa isika. Ny litorzia zany karazana mpampita ny tenin'Andriamanitra zay ka gn'asany zany. Dia sy hita koa ny raha ho resahako fa dia apetrako amintsika le izy tompoko. Saotra tompoko, vetivety zay ihany. Hoy vavaky ary sika tompoko raha ohatra sisy fanontaniana. Sa misy ve? Misy ve tompoko? Iaho tsy mahay mamaly fa dia eto aby foana ny namako. Eny tompoko. Eny tompoko. Eka. Ento. Ento. Saotra tompoko. Ny salamo fampaherezana tena misy koa io ao amin'ny salamo ao zany. Anisany anankiray zany raha atao hoe salamo fampaherezana, salamo zay manome toky ny olona. Anisany zany dia ny salamo fahatelo amby roapolo. Dia olona voenjikenjika hatrany ty olona ty asana na nagnan'olo-tsosa izy io, ka nenjehin'olo na inona fa angamo fantasika ny zava-nisy tamin'ny andro taloha. Dia nihazakazaka tafiditra trano izy, tranon'Andriamanitra ny ty nidirany ty, ny ray sy ny tompo tao izy. Fa sarin'le zava-nisy tamin'ny fiarahamonina moa, lalàna teo amin'ny fiarahamonina zany, code d'hospitalité zany. Rehefa misy olona mandeha mandositra zany na dia njehin'olo bokao izy tafiditra tranon'olo, tsy azo atao ninninna sony izy mandra-pialany tao.
dia afaka misakafo ampilaminana izy ao, afaka tsy azo atao ninonina izy fa dia ao izy aloha. Dia tahaka an'izay ka dia karazana salamy fanomezan-toko ny salamy fahatelo amby roapolo anankiray moa toko maro be ngamba saotra toko. Dia ny salamo koa zany mba any ny salamo tena tsara vakina satria tsy ary voavaky sika ny baiboly manontolo. Misy ihany olo mahavaky azy tsy dia tena mahavaky azy manontolo. Dia ao amin'ny salamo ao zany misy résumé ny soratra masina. Ohatra ny salamo fahaenina amby telopolo amby zato, tena tanosainy eo aby ny lahalakalean'ny Israely. Fa mandrakizay ny famindram-pony mbola misy an'izay refrain zay azy tena mahafaly ny mamaky azy tompo. Ohatra an'izany. Eny tompo dia angamba hite ao